miaro ny maizy ny fiangonana. Manasanao anaraka izany loha hevitra mahafinaritra izany. Mpifaliana mandrakariva no hitafako iarako midinika aminao indray amin'ity androany ity, ka dia nolorako ny arabaiko ianao faly tafahoana tonga tsy miarahaba mantsy namany sositra, ka faly nefa tafahoana dia mianotra ny arahaba momba hampirarian-tsoa anao, ny fiadanany tompany ho aminao sy ny ankohonanao. Ndeha ry iaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny mbola Andriamanitra mandrakizay ianao. Misaotra anao zahay fa tsapanay teo amin'ny fiainanay ny fitantananao rehetra. Tsapanay ny fombanao, tsapanay ny famindrampo sy ny fahasoavanao, ka dia misaotra indrindra izahay. Matsapa anefa izahay fa mpanompo tsy mahasoa ihany koa mangataka fanadiovana, mangataka famelan-keloka izahay. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao zahay dia mangataka ny fanena masina mba hitaridalana anay, hampianatra anay izany teny izany. Tononona ny vavaka angatana amin'ara Jesosy. Amen. Miaro ny maizy ny fiangonana. Toy ny mahazatra dia tombokontsika indray amin'ny alalan'ny ilay andina tao tadina ny fiarahana. Korintianina voalohany toko fahaenina ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo manao hoe ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanahy masina zay ao anatinareo, sady efa azo nareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Zava-dehibe izany fametrahan'Andriamanitra ny toerana misy antsika tsirairay avy izany, toerana lehibe, toerana ambony, ny toerana misy ny toerana misy anao, olom-boavidy, tempolo ny fanahy masina, miaro ny maizy ny fiangonana. Manohy ny dinika i Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina ndray androany, dia ny firesahany momba izay tokony ataon'ny Korintianina, kristianina, manoloana ny olana mikasika ireo olona eo anivon'ny fiangonana. Toy izany Paoly zany, ahoana ny tokony atao? Raha ny lohateny resahana dia zao: manana didy ny kristianina tsirairay avy, indrindra ny mpitarika ny fiangonana, mba hiaro ny fiangonan'Andriamanitra. Manana didy hiaro ny fiangonana, ny mpitarika ny fiangonana. Zao no voalaza eo amin'ny toko fahaenina, Korintianina voalohany toko fahaenina ka ny andininy voalohany. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sahy andeha ho tsarain'ny olona tsy marina? Miresaka momba ny ady Paoly eto, ady. Miresaka momba ny ady izy, misy ady fi eo amin'ny mpiara-mivavaka. Eto koa nefa izy dia manondro rahararam-pitsarana. Moa io izy raha manana ady aminareo, manana ady amin'ny namany ianareo, sa andeha ho tsarain'ny olona. Eto nefa tiana nilaza amintsika fa raha mamaky isika any amin'ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, dia hitantsika fa i Paoly dia manaiky ary makatony fahifan'ny fitsarana mikasika ny heloka bevava, ary ampianarana mihitsy ny fiangonana anaiky an'izany fitondrana izany. Fa eto Paoly dia miresaka momba ny amin'ny hoe fahatompitondran-tena, fahatompitondran-tena zay hoentina ifampitoriana eny amin'ny fitsarana. Andeha ny hojerentsika ny zavatra nitranga tamin'ny andro Mosesy eo amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko faharoa amby roapolo. Deutéronomie toko faharoa amby roapolo ka ny andininy faharoa amby roapolo sy ny manaraka. Zao no voalaza. Deutéronomie toko faharoa amby roapolo, andininy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo, ary fahaefatra amby roapolo. Raha misy lehilahy azo mandry am-behivavy vadin'olona,
dia samy atao maty izy roro. Na raha lehilahy zay mandry tamin'ny ravehivavy na ravehivavy koa ka dia ho fongorana tsy eo amin'ny Israely ny fanao ratsy. Raha misy vehivavy zazavavy virjina vao afofo vadin'olona ary misy lehilahy mahita azy ao an-tanàna ka mandry aminy dia hoentinareo mivoaka ao amin'ny vavahady izany tanàna izany izy roa ka ho toroahany vato ho faty. Raha zazavavy moa satria tsy niantso nefa tao an-tanàna ihany, ary raha lehilahy koa satria nandry tamin'ny vadiny namany dia ho fongorana tsy eo aminao ny fanao ratsy. Zany hoe izany toe-javatra nitsanga tamin'ny andro Mosesy izany, io ihany koa ny fomba nentin'ny Paoly namahana ny olana teo amin'ny fiangonana teo amin'ny fitondran-tena tsy nety teo anivon'ny fiangonana Korintianina. Ary izany toe-javatra izany ny tiany Paoly ho resahana hoe mila rovana ny fiangonan'Andriamanitra manoloana ny fahatompitondran-tena eo anivon'ny fiangonana. Ka raha milaza izy ao amin'ny Korintianina voalohany misy aminareo va manana ady amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina teo voalazatsika teo dia azoko antoka fa olana ara-piarahamonina madinidinika toy ny ady amin'ny fananana zany, ny olana mikasika ny firaisana ary olana madinidinika ary zay nahatonga ny Paoly tsy mahafaly an'ny Paoly zany mahita ny mambra ny fiangonana amin'ny ady madinika ireny ka andeha hifampitory eny amin'ny fitsarana. Tsy manamaivana fitsarana Paoly fa ny Paoly dia milaza fa ny fitsarana manatanteraka ireo eloka be vava. Ary izay zavatra anankiray hoe moa ve tsy azo ny fiangonana fa piraitam-po amin'ny tompony izy ireo moa ve tsy azo izy ireo atao ny mamaza ny olana zany eo amin'ny samisamy izy ka tsy hitondra izany ohatra ny olona tsy marina. Zay ny tiany Paoly resahana. Tena saro-piaro, sarotiny, te hiaro ny fiangonana ny apôstôly Paoly. Ry mpiara-midinika namana, misy mieritreritra fa ilay zanakalasy ilay rainy zay voalaza tao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo andiny voalohany noho ny fampitory teny amin'ny fitsarana. Hoe reo ny fampitory kanefa tsy de zava-dehibe amin'ny loatratsika loatra ny hoe eto koa ve fa ny tena nasarotiny amin'ny Paoly ary tokony mahasarotiny antsika ry mpiara-midinika namana dia izao ny maizy ny fiangonana amin'ny fiarahamonina kristianina azy. Tsy tokony asehon'ny kristianina pahabe maso ny olana eo anivon'ny fiangonana. Raha azo atao vao anivon'ny fiangonana ny olana eo anivon'ny fiangonana. Vao eo anivon'ny fiangonana ny olana eo amin'ny fiangonana tsirairay avy. Tsy tokony ampiasa ny fomba fiasa araka izao tontolo izao amana olana ny fiangonana. Ary mpiara-midinika namana, sarotiny amin'ny fiangonana i Paoly. Miaro ny maizy ny fiangonana i Paoly. Miainga avy amin'ny isam-batan'olona ny fiarovana ny fiangonana. Ianao natao hiaro ny fiangonana. Izaho natao hiaro ny fiangonana. Isika rehetra mpiara-midinika natao hiaro ny fiangonana. Ka raha azo atao, raha mbola azo atao ihany, raha misy olana eo fiangonana misy anao dia vao isika samy isika ihany no andeha amay izany olana zany. Ary zay mantsy nahatonga ny Paoly manao hoe mba amenatra anareo ny ilazako aminareo moa tsy misy olo-kely va eo amin'ny fiangonana no andeha hoentina ny velany niady ny fiangonana. Andao mba hiaro ny fiangonan'Andriamanitra isika tsirairay avy. Andeha ary hivavaka isika marana antsika izany dinika izany. Andriamanitra raha io tianay raha mba izahay reto mba ho mpiaro ny fiangonanao. Izahay reto sarotiny amin'ny fahamasina ny fiangonanao. Ka raha misy ny olana satria mbola fiarahamonina ety amin'ity tany ity ihany misy anay dia ampivo izay tompo amin'ny alalan'ny fanena masina mba hamay ireny olana ireny eo amin'ny samy izahay satria fantatray fa ianao dia tsy mahafoy fa miaraka aminay mandrakariva, miara-mamaha aminay ireny olana ireny. Dia mita ianay amin'ity tontolo andro ity. Nonina ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.